Afalina klasy tovavy no iarabanasika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity tonga soa atao anatin'ny fampalalambavao ary manasantsika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany ety am-piandohana ary indro ny lohatenim-baovao. Ny roa isan-jato ny teti-bolam-panjakana ihany no atokana amin'ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ka mahatonga ny tsy fanamboarana ny lalan'ny Kongo izay ratsy dia ratsy tokoa. Ho nisy olom-bavam-bahoaka ny toly ary voalohany sy teny Randriana Solonyaiko raha tonga nanotrana ny fankalazana ny 8 Martsa tao amin'ny distrikan'ny Kongo izy omaly 8 Martsa ankoatra ny esika fankalazana ny andro ny vehivavy nataon'ny Fondation Siteny tany Nosy sy Manakara. Namoaka fampahafantarana moa ny ministera ny aty tany Androany fa voarara avokoa ny fanatanterahana esika famirian'olona rehetra manerana Madagasikara ho fankalazana ny andro ny iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ankoatra ny esika natao omaly 8 Martsa. Fepetranapetraky la Frantsa mialohan'ny fitsidiana ho ataon'ny ministry ny raharaham-bahiny Frantsay eto Madagasikara amin'ny faran'ny volana Aprily izao inanendrena ny Yvette Silao ministry ny raharaham-bahiny Malagasy ho ny sekretera jeneraly ny Antoko Otrikafo Androany. Samy mizaka ny zom-pirenena Frantsay avokoa amin'izao ny filohan'ny Repoblika sy ny ministry ny raharaham-bahiny Malagasy ho izy ka sarotra ny anantena tombotsoa an'i Madagasikara amin'ny fifampiresahana mahakasika ny nosy miparitaka na ny Îles Éparses izay isan'ny hodiny mandritra ny fionan'ny filohan'ny Rajoelina sy ny ministry ny raharaham-bahiny Frantsay Catherine Colonna. Nisy ny vahaolana nentin'ny tompon'andraikitra misahana ny foto-drafitrasa eny amin'ny anjerimanontolo votovorona amahana ny olana mpianatra fa lasa vony famonoana afo no atao raha ny nambaran'ireo mpianatra izay mbola niverina nanatanteraka fitokonana teny an-toerana Androany. Nakatona nanomboka Androany ihany koa ny Polytechnika vonovorona ary asainy mamonjy fodiana mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo mpianatra raha ny noty navoaka ny anjerimanontolo ny hariva teo. Nanamarian'izy ireo ihany koa fa hiakatra conseil de discipline ireo mpianatra nanatanteraka amin'ny fitokonana. Isan'ireo vaovao izay hovoaboasantsika atao anatin'ny fampalalambavao amin'izao alina izao ireny anarantsika ireny milohan'izay nefa dia ho raisitsika aloha imiora hitondra ny fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny raha ampitso. Ampifaliana tompo-kilasy tompo-vavy no entina hiarabako anao any tokantrano any manaraka ny fampalalambavao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao rehefa tarisika ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha hoandra Pitso Zuma fa folo ny volana Martsa taona 2024 sy 2025. Amin'ny ankapobeny dia mivadibadika izay toetry ny andro izay amin'ny faritra maro eto Madagasikara sy ho an'ny avotany manokana fa ahitana rotsakorana kosa mety hiarankotrika any amin'ny tapany atsimony nosy. Andao ary ho fantaritsika izay toetry ny andro izay hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny avotany manokana ny tapamaraina no ho anomboantsika azy dia efa nimbiasa andrahoana sy masoandro izy raha toka ahitana rotsakorana kosa mety harankotroka ny ato fianaratsy ho ato ny tapany maraina. Izay ary ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro ho an'ny avotany sy fianaratsy fa raha ho an'ny nosy be kosa anjerentsika dia efa nimbiasa andrahoana sy masoandro izy ka vinafinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverianantsika ary ireto fatra sisa manaraka ireto dia isaka efa nimbiasa andrahoana sy masoandro ny any Toliara sy Antsiranana any fa ahitana ny andrahoana matevina kosa ny ao Majanga sy Tomasinao ary efa nimbiasa andrahoana sy masoandro ny ao Sainte Marion ny tapany maraina. Izay ary ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro ny tapany maraina. Andao fantaritsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva raha toka hoe nisy hiovana izay na mila mimansika ary sendra tratrariva. Hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avotany hatrany no hanomboantsika azy dia ahitana rotsakorana izy ny tapany hariva ary mety harankotrika izany. Asa donana mihitsy noho izany mitondra arorana raha evoaka ny trano isika fa raha ijerintsika ao Sainte Marie ao dia ahitana rotsakorana izy ny tapany hariva raha toka ahitana orana mety harankotrika kosa ny any Tomasina sy Toliara any ary efa nimbiasa andrahoana sy masoandro ny ato Mahajanga ato. Raha maripana anjerentsika manaraka dia tazana ho an'ny fianaratsy ny maripana ambandrindra izay manodidina ny 4
hatramin'ny 3 degré celsius ary ny any Toliara kosa no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay mandritra ny 4 ka hatramin'ny 2 degré celsius toy izay ary ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra Pitsozoma. Raha masoandro kosa ao amin'ny afovoan-tany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentika amin'ny 9 ariva. Ankasitrana isika rehetra ary miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao banazana anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Filma tsopoko. Isarantsika miora amin'izay fitondrana ny mety toetry ny andro amin'ny rampitso izay izao kosa dia verenantsika hoarana aloha ny lohateny vaovao amin'ity alina ity. Ny 200 ny teti-bolam-panjakana ihany no atokana amin'ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ka mahatonga ny tsy fanamboarana ny lalan'ny kongo izay ratsy dia ratsy tokoa. Ho nisy olom-bavam-bahoaka ny Toliara voalohany sy teny Randriana Solonyaiko raha tonga nanotrana ny fankalazana ny 9 Martsa tao amin'ny distrikan'ny Kongo Izomaly 9 Martsa ankoatra ny esika fankalazana ny andro ny vehivavy nataon'ny Fondation Fiteny tany Nosbe sy Manakara. Namoaka fampahafantarana moa ny ministera ny aty tany Androany fa voarara avokoa ny fanatanterahana esika famirian'olona rehetra manerana amin'ny Madagasikara ho fankalazana ny andro ny iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ankoatra ny esika natao omaly 9 Martsa. Fepetranapetraky la Frantsa mialohan'ny fitsidiana ho ataon'ny ministry ny raharaham-bahiny Frantsay eto Madagasikara amin'ny faran'ny volana Aprily izao ny nanendrena ny Yvette Silao ministry ny raharaham-bahiny Malagasy ho ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo androany. Samy mizaka ny zom-pirenena Frantsay avokoa amin'izao ny filohan'ny Repoblika sy ny ministry ny raharaham-bahiny Malagasy ho izy ka sarotra ny anantena tombotsoa ny Madagasikara amin'ny fifampiresahana mahakasika ny nosy miparitaka na ny Îles Éparses izay isan'ny hodiny na mandritra ny fionan'ny filohan'ny Rajoelina sy ny ministry ny raharaham-bahiny Frantsay Catherine Colonna. Nisy ny vahaolana nentin'ny tompon'andraikitra misahana ny fotodrafitrasa iny amin'ny anjerimanontolo votovorona amahana ny olana mpianatra fa lasa vony famonoana afo no atao raha ny nambaran'ireo mpianatra izay mbola niverina nanatanteraka fitokonana teny an-toerana androany. Nakatona nanomboka androany ihany koa ny politeknika vonovorona ary asaina mamonjy fodiana mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra ireo mpianatra raha ny noty navoaka ny anjerimanontolo ny hariva teo. Nanamarian'izy ireo ihany koa mba hiakatra conseil de discipline ireo mpianatra nanatanteraka amin'ny fitokonana. Fampitambavao avy amin'ny ministeran'ny atitany hoetsika nokafana ny fampitambavao amin'ity alina ity. Fona avokoa ny fanatanterahana etsika famorim-bahoaka rehetra manerana ny Madagasikara ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy akoatra ny etsika 9 Martsa omaly raha ny fampafantarana navoaka ny ministeran'ny atitany androany ary nalefa tamin'ireo préfet sy lehibeana distrika rehetra manerana ny Madagasikara. Voarara ary tsy azo atao araka izany ny manana tamiteraka etsika fankalazana ny 9 Martsa ivelany datiny omaly raha io fampitambavao io. Tsy nisy ny fanazavana hafa azo hatramin'ity androany ity hatramin'izao ariva izao momba io fampiatona ny etsika manerana ny nosy io. Misy anefa ireo etsika efa nazahoana lalana tamin'ny prefektora toy ny etsika izay saika tanterahany Siteny Randriana Solonyaiko any Tsorony Mandidy ny 17 Martsa ho avy izao ary efa nazahoana fahazahoan-dalana ny talata 17 ny volana Martsa lasa teo ao anatin'ny Kianjabika Ampariambaka ao amin'ny commune Tsorony Mandidy renivohitra moa no tokony anna tanterahana io etsika ny fondation Siteny io. Fambola izay ako ny fankalazana ny 9 Martsa izay hatrany bodon'ny olotokana aty amin'ny fanjakana foibe ny fitantanana ny 7 isanjato ny volam-panjakana ka izay no antony tsy avitanana ny lalana makany Kongo izay vita taratsara taloha ny taona 3 sy 700 makany Kongo raha ny fanjavana izay no entiny nisy olomamboaka ny Madagasikara ao Toliara voaloha Andriamatoa Siteny Randriana Solonyaiko raha tonga
nanotrina ny fankalazana ny valomaritra atao amin'ny distrika ny Kongo izy omaly faha valomaritra ny roa isanjaton'ny teti-bolam-panjakana monja hoy izy no tokana amin'ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Fanasana nataon'ny solomamoaka ny Kongo moa no nahatonga ny cité ny tery randriana solonyaiko solomamoaka ny toliara voaloha Asi Andriamatoa vonatsy Jean Eugène solomamoaka ny Madagasikara voafidy tany Morafenobe fanasana araky ny nataon'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Andriamatoa Brunel Razafitra Androfa andeha hoaratsika ny antsipirin'izay vaovao zay. Isan'ireo namaly ny antsoantso sy vitarenana nataon'ny Kongo ny solombavam-bahoaka sy teny randriana solonyaiko sy voninahitsy Jean Eugène ho ny solombavam-bahoaka Brunel Razafitsy Androfa tao anatin'ny kabary izay nataony nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pireneny ho an'izy io ny vehivavy tany Kongo ny alarobia 8 Marsa lasa teo. Isorako manokana ary arabaiko manokana ny fahatongavanareo teto satria raha nitaraina zahay fa mosary nitaraina zahay fa misy olo maty mosary ato amin'ny distrikany Kongo dia namaly antso anao président Seteny, namaly antso anao président Voninahitsy ary miporofoinao amin'izao fahatongavanao ato amin'ny distrikany Kongo zao fa tsy nagnano antso agnefitra zahay rehefa nitaraina taminareo solombavam-bahoaka namana. Tany mahavokatra Kongo saingy tsy misy lalana ho ny solombavam-bahoaka ny Morafenobe voninahitsy Jean Eugène raha tonga tao Kongo omaly itovizana ny olan'ireo faritra roa ireo ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ny Morafenobe ity noho izay lalana izay. Soa mbo afaka amin'izany mosary zany tsony ty tany ty satria ny fiheverako amin'ity tany ty tany mahavokatra tokoa fa tsisy lalana reny rombenimbeny angamba fa mitovitoreo aho amin'ny lalanay mainty rano iny Morafenobe mainty rano hatram'izao tsy vita mitovy ka zay mirala mianaka zay si honorable député Brunel satria manandromboatoka amin'ny fanjakana zahay nefa dia zao ny toerana misy an'ilay tany. Azo nampiasaina tsara ny lalana alohan'ny taona 17 sy 700 hoy sy teny randriana solonyaiko lasa didy maty nefa taoriny io fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara ary nanomboka teo no lasa tsy tafiditra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana intsony ny fanampinan'ny faritra fa lasa natao famatsim-bola na subvention izany ka arak'izay anaova ny mpitondra fanjakana azy. Vita io lalany Kongo talohany 73 nandeha io lalana io fa maninona amin'izao fotoana izao no tsy mandeha satria 98% ny volam-panjakana zerevan'olo tonga zany no makatso alika tambarako famitana ny vahoaka malagasy tompolasy tompoko vavy ny tsy firespektena na tsy fanatanterahana an'io lalam-panorenan'io ka 2% budget panjakana fotsiny no atao amin'ny décentralisation amiko tsy rariny zany ary tokony ovana faran'izay hangy na tompolasy tompoko vavy. Fanasana nataon'ny solombavam-bahoaka ny Kongo no nahatonga ny siteny randriana solonyaiko solombavam-bahoaka avy ao Toliara sy voninahitsy Jean Eugène solombavam-bahoaka avy any Morafenobe tsy tao anatiny afaka nankalaza ny 8 Marsa moa Toliara no io tanàna io nandalovany rivodoza Fredy farany teo ka tany Kongo no namaly ny antsony solombavam-bahoaka namany izy roa ireo. Afa nankalaza ny andron'ny vehivavy falamaritra ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny fondation cité ny Isaparitra ka anisan'izany ny tany amin'ny distrika ny Manakara ny tao Kongo ary ny tany Nosbe nanamarika ny fankalazana ho amin'ny izay andron'ny omaly izay moa ny diabe mamakivaky ny tanàna izay nandraisan'ireo vehivavy aman'arivo maro mpikambana ao anatin'izay fondation cité ny izay akoatra ny diabe dia nisy ihany koa ny fizarana nofika amin'ny tapihavanana ho mariky ny fankalazana ny antsipirian'izay. Manome lanja manokana ny vehivavy ny fondation cité ary ao anatin'ny fandaharana asan'ny fikambanana ny fanatsarana ny tontolon'ny vehivavy sy ny ady atao amin'ny herisetra. Ho an'ny andron'ny 8 Marsa dia nankalaza izany isampahatra ny vehivavy ao anatin'ny fondation cité tamin'ny alalan'ny diabe namakivaky ny tanàna toy ny tao Manakara.
Tsy latsa-danja fa nanamarika izany valomaritra izany ihany koa ny vehivavy tao amin'ny distrika ny Kongo teo amin'ny kianjabe ny Kongo Maly izay notron'ny filohan'ny fondation Siteny Randrena Soloniaiko sy ny solombavim-bahoaka ny Kongo Brunel Razafintsandraofa no sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ary ny solombavim-bahoaka ny Morafenobe Voninahitsy Jean Eugène no mariny Voninahitsy Jean Eugène fa na ao anatin'ny fahasairanana sy mosary azy dia mijoro hatrany ny vehivavy ao Kongo. Na dia anatin'izao fahasairanana mahazo antsika ty zao aza dia mbola mijoro anareo vehivavy, mijoro anareo, hita ny fijoroanareo ka dia miarahaba re tsy mampiko malaina na dia teo aza ny mosary ary mirary soa mbo afaka amin'izany mosary zany tsony ty tany ty. Ho an'izay tany Kongo izay ihany dia nirary soa ny vehivavy rehetra tao amin'ny distrika ny Kongo ihany koa ny filohan'ny fondation Siteny Randrena Soloniaiko nandritra ny fandraisam-pitenena no Maly. Andro ny valomaritra moa androany ka dia miarahaba ny vehivavy rehetra eto an-tombolay sady mirary soa ho antsika iaby mba ho vehivavy tena mahaleo tena tokoa antsika tompolasy tombokovavy. Tao Jamanjary kosa no nentina nanamariana ny andron'ny vehivavy niaraka tamin'ny fondation Siteny no Maly izay. Tanjona moa ny firaisankinan'ireo vehivavy rehetra sy ny fanomezana azy ny zony sy ny lanjany eo amin'ny fiarahamonina. Mbola eo amin'izay vaovao makasika ny valomaritra izay hatrany fototry ny afampandrosoana aloha rano ny fampivoarana ara-tsaina sady fampivoarana ara-piarahamonina ka tsy azo ambanina ny vehivavy hoy Ramatoa Antriniaina Raolodinina vadiny Solomamahoaka Naivo Raolodinina Omaly. Ho an'ny andron'ny valomaritra Omaly ireo vehivavy izay mpamafa lalana eny anelakelan-trano sy ireo mpanasa lamba ary ireo mpitsinjika fako eny amin'ny manodidina ny boriboritany fahadimy izay mahery ny ronjato no nasain'ny Solomamahoaka Naivo Raolodinina mivady Omaly niara ny faly tamin'izy ireo mbola nomenina fanampiana atao amin'ny toeram-ponenan'izy ireo izay fanampiana fanao ny fikambanana atrano moa ireto sahirana ireto. Dia rahantsika ny antsiprian'izay. Niavaka ny fanamariana ny fetin'ny valomaritra ho an'ny fikambanana fanantenana fafisainky izay tarihiny Antriniala Raolodinina Omaly. Saika ireo miasa eny anivon'ny vahoaka amin'ny famafana ny elakelan-trano sy ny mpanasa lamba ary ny mpitsindroka fako ao anatin'ny fokotany 720 ao aminatiny boriboritany fahadimy mantso no nasain'izy ireo nampiny. Mahery ny ronjato ireo olona nasaina tamin'izany. Nambarany Antriniala Raolodinina fa manana ny toerany ny vehivavy eo amin'ny tontolo-piainana. Valomaritra andron'ny vehivavy dia mankalaza an'izany koa izay fanantenana fafisainky eto amin'ny boriboritany fahadimy. Ny vehivavy moa dia tsara fantatritsika fa fototry ny fampandrosoana loharano ny fampivoarana ara-tsaina ary loharano ny fampivoarana ara-piarahamonina ihany koa ka tsy azo ambanina mihitsy ny vehivavy. Tsy fiarabana fotsiny ihany no nataony fanantenana fafisainky fa nisy ihany koa ny fahatsiarovana andreo olona izay nampiny fikambanana. Izy ireo dia tafatafa ifanakalo-hevitra aminay ary tsy hoe andalo fotsiny izay fa anampy azy ireo ihany koa hitondra fanampiana toy ny vary, menaka, savony, voamaina sy ny sisa. Ho an'ny mpanasa lamba moa dia misy ny koveta atolotra azy manokana ihany koa. Izay ireo moa zany dia hoe vehivavy tia mifampitsinjo izay zany dia alavirinay tokoa ny hoe vehivavy manara-panjaitra sy ny hoe vehivavy toy ny fanaka malemy fa izay dia asehonay tokoa fa vehivavy fanaka matanjaka izay dia miboriboritany fahadimy. Toy ny fanao ny fikambanana fanantenana fafisainky nidina ifotony mihitsy ny solombavambahoaka Naivo Raolodinina mivady nanolotra fanampiana andreo mpitsindroka fako ao anatin'ny boriboritany fahadimy ho fanamariana ny valomaritra ary notolorana mofomamy ihany koa.
fa tsy anao ministra no anaovany solomamboaka ny avraolontinina politika raha ny anambara no maly teny amin'ny foboetoeran'ny fikambanana fanantinana favisaingy miaro sy manasoa ny vahoaka no nanaovana izy mivady politika raha ny nolazainy omaly no mariany ity solomamboaka ny boriboritany fadimy ity ihany koa fa tsy mbola nangataka toerana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tenany raha ny kabary nataony omaly tamin'izay fanamariana ny andro ny valomaso totosaina tetsy amin'ny boriboritany fadimy nataony fikambanana fanantenana favisainky izay nanaovana vady politika dia miaro sy manasoa vahoaka tiako fantatry ny olona rehetra zany fantatry ny filoham-pirenena zany fa tsy hanao ministra no nanaovany député ny avraolontinina politika karana ministra ataoko fa nahazo ahako zany rehefa tsy mbola nangataka toerana tamin'ny filohandra Rajoelina hoe ataovy ministra ataovy premier ministra nataovy an'izao nataovy an'izao ahako mba tiako apetraka amintsika rehetra zany indrindra nareo raha nitadiaviko zany azoko mponao politika fa ny tiako atongavana dia ny apetraka dia ny hoe ny miaro sy manasoa vahoaka. Vahin'ny fandarana l'invité du jour anio alakamisy fahasivy ny volana maritra taomina 3 amin'ny 7 alina aorian'ny fampalalambavao eto amin'ny Real TV Madagascar. Pasteur Lazaso Rakotondanaivo ben'ny tanàna ny commune Ambanivohitra Ambohidrabiby iresaresaka makasika ny tontolo ny fampandrosoana iny anivo ny commune fa eo ihany koa ny raha rahampireneny amin'ny ankapobeny. Anasananao ary naraka izany. Araka izany dia ny bentanàna ny commune Ambanivohitra Ambohidrabiby Pasteur Lazaso no vahintsika ao anatin'ny fandarana l'invité du jour ao aorianany ity fampalalambavao ity izay anasanantsika hatrany moa tsisy araka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar. Hotoizantsika ny fampalalambavao samy mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina sy ny ministra ny raraham-bahiny Yvette Sila ka sarotra ny anantenana vokatra amin'ny mety azon'ny Madagasikara ireo anosy miparitaka na ny ilzebas ny sekretera general ny antoko otrikafy androany fipetra ifanapetraky ny frantsay milohan'ny fitsidihana ho atao amin'ny ministra ny raraham-bahiny frantsay eto Madagasikara amin'ny farany volana aprily izao raha teo izany ny nanesorana tamin'ny toerany ny ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha generaly Léon Richard Rakotonirina sy ny indrina ny ministra ny raraham-bahiny vaovao Ramato Yvette Sila raha ity fanadidina hoentiny mendrika Razafindratsima sy Andry Rabesotra ity. Mbola mahazo vahana eto Madagasikara la Frantsa raha jerena ny fanovana gouvernemanta farany teo ho ny sekretera general ny antokotrikafo Eliara Bevahiny androany. Olony frantsay mantsy raha nambarany ny ministra ny raraham-bahiny Yvette Sila izay vao notendrena tao anatin'ny fanovana gouvernemanta. Mbola noho ny tsindry nataony frantsay ihany koa no nanesorana ny ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha sady ministra ny raraham-bahiny mpisolo toerana ny generaly Rakotonirina Léon Richard hoy Eliara Bevahiny. Fepetra izay napetraka ny frantsay mialohany andalovany eto Madagasikara ny farany volana aprily izao ho ny antokotrikafo androany. Lay fandalovany lay ministra européenne sy ministra ny raraham-bahiny frantsay eto amintsika amin'ny volana aprily io ka efa nialoavana fepetra maromaro hoe tafiditra ao anatin'izany ny fanalana ny ministra ny fiarovana Léon Richard Rakotonirina izay fantatra hoe nilona bebe kokoa nakany amin'ny Russie tafiditra ao anatin'izany ihany koa no hoe mila mametraka ny olona frantsay amin'ny fitantanana ny diplomasia malagasy dia fantatsika fa tafaverina amin'ny fitantanana ny diplomasia malagasy Ramato Yvette Sila vao fandalovana fotsiny dia efa izany no fepetraka la Frantsa amintsika jerena zany zay dia ny hoe mbola mahazo vahana eto amintsika zany ny tandrefana amin'ny alalany la Frantsa. Sarotra antenaina araka izany hoy Eliara Bevahiny ny ahitana voka ny azon'ny Madagasikara tombotsoa amin'ny fifampiresahana amin'ny la Frantsa mahakasika ny ilzepars.
samy mizaka zoam-pirenena frantsay mantsy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny ministra ndraraham-bahiny Yvette Sila ho ny sekretera jeneraly ny Antokotrikafo. Dia reny resaka mandeha hoe fananany zoam-pirenena frantsay reny fotsiny ary dia efa manahirana izany zavatra any satria tombotsoa frantsay no resahany eto sarotra ny eritreritra hoe frantsay sahala amina frantsay anankiray no andeha hitsipaka ny tombotsoany aty Afrika na eto Madagasikara. Raha mijery ny ministra ndraraham-bahiny tsika, raha mijery ny filoham-pirenena amin'izay hoe fananany zoam-pirenena frantsay sy angatahana azy aloha andiso an'izany koa raha ohatra tsy marina ilay izy izay tsy misy izay fanadisoanan'izay vaovao izay hatreto toy izay hoe sarotra mihevitra fa ahita voka-tsotrika amin'ny fifampidiniana mahakasika an'ireo nosy malagasy. Ho sarotra ihany koa ho ny Antokotrikafo ny azo ny fanohanany Rosiana sy ireo firenena lehibe amin'ny fitakinany in'izay parsi ireo taorian'ny fiovan-kevitry Madagasikara nanohana ny Ukraine amin'ny fitakina ny fialana itafika Rosiana amin'ny fibidoana tany ao Ukraine farany teo. Nanao an'ireny fanambaran'ireny ny Rosiana ny amin'ny hoe volona nohona antsika ny amin'ny famerenana andeo nosy malagasy ireo izany hoe anakisana ny la Frantsa ao zany. I Madagasikara indray no ohatrany hoe ny mpitondra malagasy no malailay fonosana ao anatin'izay. Za eto tsy miteny hoe dia tena isy tombony ho atsika na voka-dratsy ho atsika satria manohana atsika Rosiana tsy hany le zavatra tiako resahana fa ny voalohany aloha dia ny hoe na tiana na tsy tiana mila firenena matanjaka sahala amin'ireny koa tsika ho alie atsika amin'io ady anankiray io. Ho an'ny Antokotrikafo dia ao anatin'ny vanim-potoana ijereny ny kandida ho tohanany amin'ny fifidianana ka ho azo ny antoka fa tsikitika ny IDPR sy la Frantsa amin'izao fotoana izao. Ivadika lafim-baovao ara-toekarena isika ny ministra ny vola izay nanao findramam-bola amin'ny tany ambony na ny taux commercial ihany no mitaky fanafoanana trosa amin'ireo firenena lehibe ho ny solomam-bahoaka ny Madagasikara antoko tiako Madagasikara na ny Tima Fidèle Razarapera tao anatin'ny fandarana miara-manonja omaly vokatry ny fampiasana ireo famatsim-bola sy fampidiram-bola tamin'ny foto-drafitrasa tsy mamokatra kosa nefa hoy rivo rakotofoano antony mahatonga ny Madagasikara bokatrosa nandritra ny fanatriana ny fivoriana na rahana adihevitra momba ny fanovana rafitra hita lampandrosoana ny firenena tao Doha Qatar amin'ny fahaenina ny volana maritra 2024 lasa teo moa no nanaova ny ministra ny vola Antsoavo amin'ireo firenena dembe mba hijerakaiky ny fipetra fampindramam-bola ho an'ny firenena marefo sy ny fanafoanana ny trosa efa ny tatao antonany maro araka ny tatitra ny fivoriana navoaka ny ministera ny toe-karena sy ny vola nanaraka kianjay vaovao zay mendrika zafina tsima sy Andry Rabesoatra. I Madagascar dia iray amin'ireo firenena mahantra na sokajiana ho pays les moins avancés voakasika ny fivoriana fahadimy ny firenena mikambana na ny 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés izay notanterahana tany Doha Qatar ny 5 hatramin'ny 9 martsa. Isan'ny nodiniana tao anatin'ny fivoriana io ny ahafahana manampy bebe kokoa an'ireo firenena mahantra ireo mba ahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD amin'ny taona 2020. Ho an'ny ministra ny vola Rindra Asimbelo Rabarindrina Arsan dia ny ijeren'ireo firenena lehibe akaiky ny fepetra fampindramam-bola ho an'ny firenena marefo ary anafoanana mihitsy ny trosa efa nitatao nandritra ny taona maro ny fanesy mba ahafahan'ireo firenena ireo manana vola ampiasaina ho an'ny famokarana no antso nataony tany amin'ny fivorian'ny firenena mikambana io. Vokatra ny fampiasana ny famatsim-bola amin'ny foto-drafitrasa tsy mamokatra izao zava-misy ka mahatonga amin'ny fitakiana fanafoanana trosa izao ho ny mpandrindra nasionaly ny HVM Rivo Rakotovao. Zay ny vokatry ny vola nampiasaina any amin'ireo foto-drafitrasa na zavatra tsy mamokatra. Tsy mampitombo ny fiarinkarena eto amin'ny firenena dia lasa boka vao maika manabokatsika amin'ny trosa ny zavatra natao dia asa raha mihaino an'izany moa ny olona mety hieno izy satria tena mampalahelo isika potika ny firenena dia betsaka ny fanontaniana ataon'ny olona aloha vao fijeriko azy vao hiditra amin'izany izy satria mba manontany tena koa ny reo ataoko hoe ireo firenena samihafa ireo ny tsotrany antsika manana tamberina ndraikitra lazaina amin'ireo mponina mandohetra any aminy izy dia mety hijery ny olona efa nisinona tao dia ho hitan'ny olona amin'izay fa aivare ny vola mena an'reto olona reto ka tsy nampiasaina nampiny izy tany amin'ny Covid to betabe vola tsy nampiasaina any amin'ny fanarenana nampiny izy amin'ny samihafa amin'ny vola namboarana lalana io ny lalana potika.
Ny fidiran'ny Madagasikara tamin'ny findramam-bola amin'ny taux commercial izay nataon'ny ministra ny vola no mahatonga ny Madagasikara mitaky fanafoanana trosy ho ihany koa ny solombavam-bahoaka tim sady mpanentana miara-manonja Fidèle Razarapiera. Enao amafany trosa io, enao ary mapidy trosa amina taux commercial ny firenenao. Adalana zany mpamatsy vola io. Enao ary mapidy trosa ny firenena, tsika firenena mahantra andalam-pandroana dia milingilingy tsika mindram-bola amina taux commercial. Téléphérique, taux commercial lay io. Ny Deutsche Bank, taux commercial lay regny. Fa manino ianao raha mametraka zay dia tsy samaka mihitsy. Fampindramam-bola amina taux commercial ny ato zay ary miandrandra famafana trosa satria tsy manana nety manana amin'izany zay dia isan'ny afahanay mandroso ny famafana ny trosa. Taux commercial zany ambony ny tany zana-bola amin'izany eny isan-jato na fitonjato farafa keliny amina fepitaona voafetra tsy mihoatra ny 12 taona. Tsy tokony ny ministra ny vola malagasy ihany koa hoy Fidèle Razarapiera no hiteny amin'ny anaran'ireo firenena andalam-pandrosoana mahakasika ny fanavoanana ny trosan'izy ireo. Raha ohatra ka ny filohan'ny vondrana afrikanina zay président Comore no miteny an'ity ohatra mba ekeko ihany fa tsy ny ministry ny rambahiny malagasy no hiteny amin'ny anaran'ny firenena ny ministry ny fitantanam-bola malagasy no hiteny amin'ny anaran'ny firenena andalam-pandrosoana. Ny antony dia tsotra, tsika zany mieritreritra tsika hoe tsika mihitsy ny tena farak'izay enjana. Comore ny filohan'ny vondrana afrikanina. Raha Comore zany président comoriana no miteny zavatra ohatr'izao dia hoe ekena hoe mba miady izy ho an'ny firenena afrikanina isan'izany aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Ny fivoriana araina ady hevitra momba ny fanovana rafitra entina ampandrosoana ny firenena na transformation structurelle comme moteur de la prospérité nataony 9 martsa 2024 moa no natrehan'ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Eo amin'ny pejiny vaovao mahakasika ny tontolo ny fampianarana ambony kosa vonoa fotsiny no ataon'ny talehan'ny Akroa sy ireo tompona andraikitra tonga teny amin'ny polyteknika votoforona nandritra ny hetsika voalohany nataon'ireo mpianatra ny talata 7 martsa lasa teo raha nambaran'ireo mpianatra. Nambaran'ireo mpianatra fa tsy misy vahaolana tena ataon'ny tompona andraikitra kory any antoerana. Efa mazatra ny fitakina ny vatsim-pianarana fa akoatr'izay tsy azo hitovirana intsony ny aratsy ny fotodrafitrasa hipetrahany ireto mpianatra ireto raha ny fanazavana sy ny fanamafisana noentin'izy ireo hatrany ary isan'ny antony nanoizin'izy ireo ny hetsika fitokonana sy ny fitakina teny votovorona androany. Nanarika izay no sirana visan sy anja raha kotondrainy. Sakandarana misa folo mahery ny ampidorokodiarana no napetraka ireo mpianatra androany maraina nanomboka teny amin'ny lalana miakatra iazo ny anjerimanontolo hatreny amin'ny vavahady. Ny mpitandro ny filamenana no nanosika ireo mpianatra niditra tany anatin'ny anjerimanontolo na dia nivoaka tety ivelan'ny faritra ny fianarana azy izy ireo na natanteraka ny hetsika. Anareo zany reo? Tena laintsareo? Rehefa tafiditra tao amin'ny faritry ny anjerimanontolo ireo mpianatra no nanomboka ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Ankoatra ny fitakina vatsim-pianarana izay efa mahazatra ho ny mpianatra dia tena tsy azo ekena intsony ny aratsiny ny fotodrafitrasa amin'ny trano hipetrahan'ny mpianatra antony tsy maintsy mbola nohizana ny hetsika fanairana ho an'ny androany. Vonoa fotsiny no nataon'ny Taleny Kroa sy ireo tompon'andraikitra ny ministera hoe ireo mpianatra. Na dia tia oharany solution satria le solution proposena solution tsy mivangana tsy mainty efa dia amin'ilay mpianatra le izy fa vonoafo
vono vonjimaika fotsiny any zavatra mitranga rehetrarehetra tsy mandry fahalemana izahay satria installation électrique rehetrarehetra amin'ny bloc ireo mety hitarika famaizan'ny bloc indray zany hoe tsy amin'ny alina zany ny directeur zao vao agny natao amin'ny bloc 7 bloc anankiray indray vao tamin'ny maly saika andrehatra dia zany foana ny ananay aty zany tebiteby miaraka amin'ny rano famatsindrany ety ankena tonga ety ny rano fa rano ohatrany ahoana tonga ety aminay tompoko azafady le mpianatra tonga ety mararain avy eo fanaratsiana ny hetsika ataon'ny mpianatra no izahana voizina hoe ireo mpianatra ary nambanany fa aradrara ny fitakiana ataony izy ireo aradrara ny tompoko ny fitakiana satria efa marary zahay asara zao ny andro fa avaratra ny ray aman-dreny samy manana ny fahasahiranany daholo zay aty tsy zanaka ministra zay aty tsy zanaka député fa zanaka gasy tsotra ka alohan'le anakianana betement fotsy re tompoko manao fangatahana aminareo manasa izahay na hipetraka herinandro fotsiny ety handinika sy ara-iaina aminay hoe ahoatrany ahoana ny fiainan'ny mpianatra votovorona tsy moramora zany hoe andeha ao amin'ny WC anao dia hitondra elo miaia foana ianao isan'andro fa tsy fantatrareo inona le anton'le greven'le mpianatra mbola nitohy hatramin'ny atoandro teo moa ny hetsika nataon'ireto mpianatra amin'ny polyteknika votovorona ireto ary nilaza ny tsy anatsahatra ny fitakiana raha tsy misy vahaolana mivaingana mipaka mivantana any amin'ny mpianatra izy ireo mbola hijanona etsy votovorona ihany isika ao amin'ity vaovao manaraka ity vao maly indray no nisy firetana ny tranon'ny mpianatra iray etsy amin'ny anjerimanontolo ny votovorona ranonambala ny mpianatra androany manainy ny isin'ny loza vokatry ny toerana nametrahana ny disjoncteur izay mitondra ny herinaratra ihany koa ireto mpianatra ireto ny fanamboarana ireo fodrafitrasa no tena takian'izy ireo ary raha hita tamin'ny fitsidihana izay nataony mpanao gazety ny Real TV Madagasikara tany toerana dia mitete ny tafo tsy misy rindrina intsony ihany koa ny trano fivoahana sy ny trano fidiovana anireto mpianatra eny anivon'ny polyteknika votovorona ireto anonsy Ranafison sy Onja rakotonay saika efa ahitana tsy fahatombanana sy fahasimbana avokoa ny tranon'ny mpianatra eny amin'ny polyteknika votovorona rehefa nanao fitsidihana ny tranon'ny mpianatra teny an-toerana androany ny mpanao gazety ny Real TV mpianatra efatra atafiakatra hatramin'ny 9 no mipetraka anatin'ny efitra iray hoy ireo mpianatra mba hoe efatra misy taona enina le izy any efa mitenenina zao ohatra hoe mianatra ny ale aty dia miafy ianao hoe fa teny efa mitroatra efa tsy zakan'le mpianatra le izy na vehivavy na lahy na nidosy arany zao vehivavy reny sahirana mihitsy am'izao iny sady lakozia fandrahoana sakafo no fatoriana no efitrano fianarana ihany koa ny trano fonena ny ireo mpianatra antona ny fandrahoana eto zay ny côté cuisine ny voalavo mandehandeha amin'ny alina iny koa zany mbola olana hafa iny vizivizy ny voalavo amin'ny alina misy fotoana ianao matory dia milatsaka mbo fandrinanao le voalavo satria izao malalaka be ohatr'izao le zava-misy maloto na le fofofona bombogolo tsy ny efitrano fipetrahana ihany anefa nahitana ny fahasimbana fotodrafitrasa io fa hatramin'ny trano fivoahana sy ny trano fidiovana ihany koa milaza ho miaina anaty tebiteby ireo mpianatra amin'ny fametrahana ny vondrotoby sara herinaratra na ny disjoncteur mipetraka ao anatin'ny efitrano vao maly alina aza no nisy fipoahana izay saika niteraka firehetana indray teny an-toerana hoy ireo mpianatra matory ianao amin'ny alina dia misy compteur amin'ny disjoncte io dia misy courant mirehadrehatra mipiripiriaka misy inteselle be dia be dia ianao matory eto akaiky eto dia tsy azo tory mihitsy ianao zany fa miahiahy foana dia zavatra ohatr'izao zao ny installation électrique misy ety aminay mbola tsara zao raha tsy hivina dia noho ny fipoahany disjoncteur ihany no nahamay ny trano fonenan'ny mpianatra tao amin'ny bloc 11 ny 3 janoary lasa teo fa efa misy ny tompon'andraikitra nalefa eny amin'ny université votovorona manao ny asa madinika toy ny fanarenana nyireo simba amin'izao fotoana izao hoy kosa ny talehan'ny croix mba ahafahan'ny mpianatra miaina ao anatin'ny efitrano fipetrahany efa raha mahafantatra ny fahanteran'ny fotodrafitrasa eny an-toerana ka tsy mbola ho vita ny irosona ao anatin'ny fanarenana manontolo raha nambaran'izy ireo hatrany androany efa nisy ihany koa ny fanarenana andreo tarby amin'ireo
bloc may sy ireo tsy fahatombanana amin'ireo vatapitsinjarana herinaratra na ny disjoncteur izay mampitebiteby ny mpianatra ho iatrano nambarany Taliany Croix androany manoloana ireo fitakin'ny mpianatra etsy amin'ny universitén'ny polytechnique etsy votovorona atrany anao sy ranafison sy anja rakotandray. Tsy maintsy mila faharetana ny fanavaozana ny foto-drafitra senanivo ny Université Votovorona fa tsy afaka tanterahana eo no eo ny fitakian'ny mpianatra ho ny Taliany Croix na dia efa iaraha mahafantatra aza ny fanterany. Gamany raha antsika mahafantatra fa efa ela ihany foto-drafitra asy ary tsy voazao ilay izy fa efa raha antsika mahafantatra zany ny fantera na izanaty zany hoe izay eto anivon'ny Croix efa miezaka foana zany amin'ny tandrefany amin'izay tratranay manao ny asa efa misy mipetraka eny zany misy tompona andraikitra mipetraka eny zany amin'ilay asa madinika zany mikasika an'ilay resaka ohatra ny plomberie na resaka électricité zany fatapana fa ny foto-drafitra asa goavana zany io moa raha antsika mahafantatra ihany raha hoe tena fanarenana tanteraka zany somary mbola dingana lavidavitra mihitsy sy betsabetsaka ny tokony tanterahana miezaka zany zahay amin'izay tratranay zany manarina foana zany amin'izay zavatra hoe azonay amboarina zany tratran'ireo mpiasa ireo satria mpiasa eto anivon'ny Croix moa zany misy sokajiny hoe misy ny plomberie misy ny électricien moa misy ny karazana ohatra hoe maçonnerie kely ohatr'izay. Efa miroso amin'ny fanarenana ny bloc simba ihany koa ny Croix amin'izao fotoana izao. Fanamboarana vonjomaika no atao hipetrahan'ireo mpianatra. Nasian'ny Taliany Croix teny ihany koa ny antony mahatonga ny tsy hatomombanan'ireo disjoncteur eny amin'ny anjerimanontolo. Efa nisy ny fametrahana famerenana zany an'ireo fil zany tamin'ilay bloc may dia tanatin'izay fidinana zay dia efa natsikaritra ihany koa zany nisy tsy fahatomombanana teo amin'ilay disjoncteur hafa izay efa nitondrana ihany koa vahaolana fa mamoaka volam-panjakana zany tsy maintsy manaraka procédure io moa zany dia zay mihitsy anytanana mpianatra satria anisan'ny mahasimba matetika ny disjoncteur io rehefa anao hezika ohatran'io zareo dia zareo no mamono an'io jiro satria tsy mahazo an'ilay mpianatra zany zareo rehefa tsy vonono ilay jiro dia izay matetika no mahatonga an'ilay fahasimbana ihany koa. Raha mahakasika ny vatsim-pianarana kosa indray dia efa miroso amin'ny fikarakarana ny famoahana ny tety andro ny eo anivon'ny ministera raha ny fanampanazavany. Mbola makasika an'izay vaovao izay hatrany nanome baiko ny anakatonana ny polytechnique votovorona manomboka androany 7 maritra 3 tamin'ny 2 ratolakandro teo hatramin'ny fotoana izay mbola tsy voafaritra na tsy mbola voafetritra ny filohan'ny université any Antananarivo araka ny noty izay navoaka ny androany mba hitandrovana ny filaminam-bahoaka sy ny tsy fahazahoana lalana amin'ny mbola isian'ny hetsika no nandraisana izao fanapaha-kevitra izao araka io noty izay nivoaka folakandro io hatrany tokony hiala ao amin'ny faritry ny université avokoa araka izany ireo mpianatra ary ireo tsy afaka ny andeha kosa dia tsy tokony anankirotana ny filaminam-bahoaka raha io noty io ihany hiatrika ny conseil de discipline ihany koa ireo mpianatra ny konikonina ny hetsika tsy nazahoana lalana raha ity noty nivoaka androany folakandro ity. Ivadika lafomba vao hafa isika na tratratrany amin'ny 3 tapitrisa euro ny fanampinana tolotry ny vondrona Europiana ho an'ny Madagasikara ho an'ny fiahinana amin'ny maolona vokatry ny fandalovan'ny rivotoza na azo ny firenena tamin'ity taona ity sy tamin'ny taondasa raha ny tatitra izay navoaka ny commissaire Europiana misana ny fanampina maolona na ny commissaire européen pour l'aide humanitaire androany nanoana ny Madagasikara manoloana ny vona mitranga atoan'ny ahitany sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny vondrona Europiana raha nambara ny commissaire Europiana izay niona tamin'ny filohan'ny Republika teny amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha tamin'ny ity androany ity indeo rahatsika izay fanadidinjay. Avec Monsieur le Président, nous avons discuté des impacts des aléas climatiques, notamment la sécheresse dans le sud du pays et l'impact des cyclones l'année passée et cette année.
J'ai assuré, Monsieur le Président, de notre soutien au peuple sinistré, au peuple qui a été touché par ces catastrophes. L'Union européenne a alloué l'année passée et cette année plus de 33 millions d'euros de l'aide humanitaire pour les peuples malgaches qui ont été touchés par ces catastrophes. Teo iavoloha no niaona tamin'ny filoham-pirenena ny commissaire européenne misahana ny mahaolona io maraina io. Eo amin'izay vaovao makasika ny loza voajanahary izay hatrany dia tokony efa nisy ny fiomanana melo amin'ny fiatrehana ny rivodoza satria efa nampozana ny fahavoazana mitranga noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro raha ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena teo aloha sady filohan'ny antoko ery vaovaon'ny Madagasikara Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina androany taoriana ny fandalovan'ny rivodoza Fredy teto Madagasikara andraikitry ny fitondram-panjakana feno hoy izy ny miany vahoaka amin'izany ny antsony rehetra ihany koa ity filoham-pirenena teo aloha ity mba hifanometanana amin'ny endriny rehetra manoloana ny vona izay mitranga eto amin'ny firenetsika anisy moa ny kabary nataon'ny filoha teo aloha ity ho fankahirezana ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza eto Madagasikara. Tojo be faritra. Nambarany antoko HVM tao anatin'ny fanambarana navoakany izy ireo omaly valomartsa fa tsy ampiomanana ny fitondram-panjakana matovy ho mafitaka izao ny firenena taoriany fandalovan'ny rivodoza Fredy. Lasa ny vahoaka nefa hoy antoko HVM no misedra ny mafy noho io tsy fahampiny ny fahaiza-mitantan'io. No amafisin'ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina ihany koa androany tao anatin'ny fanambarana nataony fa efa nampoizina ny tranga tahaka izao satria mihamafy ny rivodoza no fiovaovan'ny toetry ny andro ka nilana fiomanana araka ny tokony ho izy. Madagasikara dia anisan'ny nosy izay hiaran'ny fiovaovan'ny toetr'andro ary mafy isa-taona ary mihamafy isa-taona ny fatrakan'izany. Hitantsika fa mihamafy ny herin'ny cyclone, mihamafy ny herin'ny oram-baratra aza, mihamafy ny haintany sy ny sisa sy ny sisa. Izany indrindra no isitomako ny sain'ny rehetra hoe tsy maintsy mametraka paikady mafy ary hiatrehana ireny zavatsarotra avy amin'ny etraketraka ny zavaboary reny isika. Ny fitondram-panjakana dia manana andraikitra manokana ametraka amin'izany mba hitsinjovana ny ain'ny vahoaka sy hitsinjovana ny fananan'ny vahoaka. Ka raha sanatry ny vava tsy mipetraka izay paikady izay dia ho sahirana foana isika anarina ny toe-karem-pirenena. Tsy tokony akivina izany aza ny trangalalovana amin'izao ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina fa mila manamafy saina ny tsirairay ahafahana miatrika ny hoavy. Eto dia te hitondra ny teny fampiononana feno amin'ny anarako sy amin'ny anaran'ny Ramatoa Voangy vadiko mampahery sy mampionona anareo izay namoy havana sy tapaka. Mirary raha mirary koa izay ny iverenan'ny tsiraray ao anatin'ny tokantrano any amin'ny toerana izay misy azy ka ny naratra dia mba hita fahasitranana ary ireo traboina dia mba hahajoro ao anatin'izao fitsapana sy fahasahiranana izao. Nanamafy moa ankila ny fanambarana ny soratra nataony antoko HVM fa fotoana tokony ampisehoany mpitondra fahaiza-mitantana ihany koa ny aorian'ny rivodoza tahaka izao ahafahany vahoaka sy ny fahatrana andalovany ho tafarina ao anatin'ny fotoana fohy. Fa ankalazan'ny fahadimy amby roapolo taona nijoroany ny Institut de Formation et de Recherche Pédagogique na ny IFRP ny fiangonana FTKM Ambodinandohalo ao amin'ity taona 13 ity. Ao anatin'ny tanjona napetraka ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny ankapobeny eny anivony ireny université FTKM ireny ho ny mpitandrina Maholy Rakotonavalina isy ny etsika ho fankalazana izay ho tanterana raha nolazainy italian'ny sekoly nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo androany atetsy amin'ny FTKM Analakely. Nanatrika an'izay valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay Mikela Andrianjaka sy Faneva Ravelo non tenaina.
fitaova favahana fanokafana ny tônjôbily dia ataony alahady zao amin'ny rora sasany etsy amin'ny FJKM Andrainarivo anasana ny fianakaviben'ny FJKM sy ny fianakaviben'ny mpanabe rehetra eto anivon'ny firenena. Ny faharoa dia ny fahasivy fahafolo ary fahairaikambin'ny folon'ny volana mai zao ny symposium nafikaonandoha mikasika ny fanabeazana izay tanterahin'ny sekoly FJKM sy ny mpampianatra atao anivon'ny sekoly FJKM. Ny fahatelo dia ny tsena ben'ny sekoly FJKM zany hoe fampiaonana ireo sekoly FJKM manano solotenany izay atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena na sitrapon'Andriamanitra ny faha 12 sy ny fahatelo 12 ny volana mai. Ary ny mamarana ny hetsika amin'ny volana mai io dia ny fiaraha-misakafo izay atao eny amin'ny akantsika etsy Lohanosy ny 20 ny volana mai. Amin'ny mahasekolim-pinoana azy dia misy ny antota-kevitra amin'ny alalan'ny gazety boky mirakitra ny fanabeazana izay aparitaka manerana ny Madagasikara. Sosikevitra roso amin'ny fanatsarana ny kalitao ny fanabeazana indrindra ny sekolim-pinoana hoy Pasteur Maholy Rakotonavalina. Tsangam-bato dia reto zavatra reto telo lehibe reto. Voalohany dia izao ny famoahana ny gazety sy ny tranonkalan'ny IFRP mbola tsy manana zany tsena ny IFRP nefa izy ivitoerana ambony mba afaka ilahatra amin'ireo ivitoerana ambony eto anivon'ny firenena sy iraisam-pirenena dia mila manana ny gazety bokiny izy gazety akademika io resaka ny fanabeazana nefa koa miresaka teolojia satria sekolim-piangonana no anabeazana dia ao koa ny tranokala zay manana zay mampiavaka azy amin'ny alahady zao no avoaka amin'ny fomba ofisialy io gazety io zay tsangam-bato voalohany. Tsangam-bato faharoa dia ny fanomezana ny tahiri-kevitra na ny acte ny symposium dia izay atolotra ny tompona andraikitra eto anivon'ny fiarahamonina hoe zao ny fijerinay FJKM, fijerinay protestanta, fijerinay mpanabe ny fanabeazana ary ty misy tahiri-kevitra azonareo ampiasaina mba hoentina manohy ny fanatsarana ny fanabeazana eto anivon'ny firenena. Miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny sekoly FJKM sy amin'ireo sekoly tsy miankina ary miankina amin'ny fanjakana izy ireo ho fanatsarana ny rafi-panabeazana eto amin'ny firenena. Sokosaritsika dia hita ao anatin'ny pejy toka. Mandray anjara amin'ny hetsika karakarain'ny kokoinday eny amin'ny Trade Center Ivandry mandritra ny 3 andro ny Pretty Angels misy moa ny atolotra omen'izy ireo ao anatin'izany dia ny atelier maquillage izay ianarana momba ny fanaovana ny taoendrika eny Rahampitso 2 alina ariary ny fandraisana anjara amin'izay atelier maquillage izay nefa dia mafy azy ianao rehefa mivoaka eny miaraka amin'ny Pretty Angels andeha raha tsika ny fanadinana makasika an'izay. Mikarakara hetsika ny kokoninday amin'izao fotoana izao mandritra ny 3 andro izy io nanomboka maly hatramin'ny Rahampitso Zoma dia aty amin'ny Trade Tower no misy anay aty Atombadiky La City dia afaka makaty nareo izy io moa zany dia nomena lanja bebe kokoa ny vehivavy amin'izao fetin'ny vehivavy izao dia ato anatin'izany mandray anjara ao anatin'izany ny Pretty Angels izay misy ny atelier izay ataon'ny Pretty Angels izy io tena hoe mbola tsy nisy hatramin'izay fa amin'ity dia mirary ny atelier mandritra ny 3 jours satria amin'ny vidiny 20,000 ariary fotsiny dia efa ahafahanao manao atelier dia tonga fa maro mbola malalaka ny toerana hatramin'ny Rahampitso arivo. Manana traikefa ary efa matianina amin'ny fanaovana taovolo sy ny make-up na ny taoendrika ny Pretty Angels. Mitondra fampianarana ho an'ireo maniry ny hianatra maquillage izy ireo amin'ity hetsika karakarain'ny Cocooning Days eny amin'ny Trade Center Ivandry ity.
mba hanamora ny fampianarana ny fitaovana any an-tokantrano an'ireo maniry ny hianatra maquillage no entina amin'ny fampianarana. Le atelier moa zany atelier ana maquillage izy io io ny tena afatahany be sy ny maro anay dia omenay fahafapo be nareo amin'ity ny tanjonay amin'io moa zany hoe ny ny fitaovanao any an-trano no lasa hainao voafehanao mampiasa anazy zany hoe mitondra fitaovana avy any an-trano ianao dia raha ohatra hoe misy zavatra tsy hainao mampiasa anazy afaka hoentinao aty dia afaka anontanianao anay daholo tsy sakana koa nefa raha ohatra ka hoe raha ohatra hoe tsy manana fitaovana ianao fa afaka tonga foana entana antsika rehetrarehetra ho tonga aty amin'ny tower efa nanomboka maly izy io hatramin'ny rapitso dia tonga avy maro fa be dia be ny zavatra hitanareo aty misy akanjo misy kiraro misy rehetrarehetra izay momba ny vehivavy rehetra eo ihany koa ny any ankizy any andehilahy tsy latsa-danja amin'izany. Ankoatrany eny amin'ity hetsika karakarainy kokoa ny indaizy ity dia eny Ankadindratombo eo aloha kely ny tetezana mandro seza no misy ny Pretty Angels ho an'ireo te hikarakara ny taovolo sy ny tarehy na ho alana no an'ny vavy. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de l'Edam pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. dia inany koa toklasy tovaviny atsika manakatona ny Will News ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity azadino fa mbola andray vahiny isika ao anatin'ny fondarana l'invité du jour rehefa avy eo pasteur Lazasoa izay bentanana eny anivon'ny commune ambanivohitsy Ambohitra biby resantsika moa ny fampandrosoana eny anivon'ny commune sy ny raharam-pirenena anakapeany manasana ora tsy saraka amin'ny Real TV Madagasikara viernetony tenanay afaka minitra vitsivitsy ary. Real News Natulchi. Saint-Gilles-Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si il a été les marques à matin, ça c'est créa. Sady 4K, l'AEB, Sady Mouraïtani, au soir à Musiti, 3e étage, Mandous Bay Center, à Pitani, Institut d'hygiène en Alakel, Arco en 7 Matezatol, en Pitataf. Napini. Matezatol, la Manul Chano, ou Amni Fanurena Namar, Chassi Matez, Amni Vidin, Tenan Raj. Si. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Ari. Reko fa afaka baky anao raha sefo dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez une prime à l'avenir.